Andro fahadimy andrenesanareo ny feon'ny Vero, Régis, Arsène, Patrice, Tina Aingo, Jean-Claude, John, Émile Claude, Tovo, Eva, Paul Louis, Mimi. Hervé, Teo amin'ny sehatra teknika Tovo sy Jean-Jacques. Nijoro mpianatra mahafa-po Joany nandritry ny taom-pianarana voalohany no diaviny Totsiry. Nandritry ny taona 1.790 2.790. Kilasy telo samihafa no vitany tamin'izay. Rivo vaovao mahavilombolo no niaina satria tojo mpampianatra fanandraisina ampy azy izy. Nitohy hatrany ny fitozony tamin'ny fianarana ka tsy nanano sarotra azy ny fanajotosana ny kilasy fahatelo tamin'ny taona 2.790 3.790. Sy ireo kilasy roa sisa famaranana sy dinga-pianarana mialoha ny ambaratonga ambony, ny kilasy antsoina hoe humanité sy ny rhétorique. Nanampy azy tamin'izany ihany koa ny fitadidiana hafakely nanana sy ny fitiavany mamaky boky. Tsy hainy loatra aza hono tamin'izany vanim-potoana izany ny nanavaka ny famakiam-boky taminy hoe mianatra. Tsy inona nefa ny famakiam-boky fa fanampim-pahalalana sy sakafon-tsaina manamafy ny fianarana ihany. Fa nandritry ny taom-pianarana no diaviny no nivelaran'ny fahatanorany na ara-tsaina na ara-pifandraisana mampihavanana ary fitaom-pivelarana ipoiran'ny safidim-piainana ihany koa. Arakaraka ny nitombon'ny Joany taona no namariny olona ny fanerasera taminy. Nisy tamin'izy ireny ny nijanona ho olo-patatra fotsiny ihany, nisy ny tena nitsangana ho fahavaliny, fa nisy ny lasa sakaiza tsy mahafoy azy. Tsy mahaleo sapona marina sahirana indraingy amin'ny ramose dia tara. Angao azo fanomezantsiny izany e. Tsy mahay misy fa olombelona mitafy nofo sy rà ka mba misy ny tsy azano arina dia tara izy e. Eny efa dia eo aloha seriko maloha velo lose hianatra. Sady zao koa moa ane mbola mpianatra vaovao e. Aleo aloha mikofofo so tsy maharaka ny rehetranainy. Ry zalahy retsy to faly ery monko lalaoko. Zany kely hoe samy manana ny safidiny. Velar-bandy ary lalao aminay e. Tsy lozany lamiontsy tava anaty ka eo. Tsy mahay lalao anareo ka. Mianatra lahy ka inona indray? Aingany lahy e. Sadaka ny andrasan'ny lampitsangana ny lahy eo. Zany le tia fandraisana mpianatra vaovao. Raha te hikapokaly ty lahy dia ataovy a. Ataovy zay ty lahy atao fa za tsy etsiketo. Tsy tsanganao a. Iny ary ny lahy. Dia faly ianao zao a. Ary avelo amin'izay ary aho e. Efa namelana tsony lahy ka mba avelo hianatra amin'izay a. Zany tokoa ny fahaizana miaina ny maha-kristianina. Avelo anao letsiriko molova fa za hiaro an'izay a. Misaotra ry Joany, efa namela azy any ahy e. Tabandray zao ry zalahy fa tary ramose. Tsy ary lalao indray ve tsika eriko molina? Inona indray ny tadaviny lary ilay lotrokona latraha valatsy tia. Zany le tia rehefa tsy mahay miaina hitambarany be sy maro. Efa mangina le reto a. Raha mbola maheno an'laisany miteny ratsy eo a dia beny ahita faisana amiko a dia efa mampitandrina azy. Io le rony aza velanaty ny Joany io amin'izay dadany amin'izany tanàna. Sakany eo amin'ny lony, sakany zay atso eo amin'izay fa mahaizana ny olona mpitoka-monina e. Ay zany ny vavanina ary dia ho hitan'ny laisany aho efa nampitandrina aty eo a.
izay tamin'ny soran'ilay bany teo alohan'izay iny dia iny no nampiasain'izay tony ganotana melezana ny sisa. Ka zara aza tsy latabatra na seza mivoarahin-tanako teo fa ny tsy tatiko mihitsy ny le freriandry zalahy takan'ireny tena mampitendroatra ny foko ny reny. Mampitahotra lesy ny herin'izay ty mariny. Fa maninona? Tsy nomen'Andriamanitra an'izay io anapitehana ny naman'izay ary ny tena sitrak'Andriamanitra dia ny amelantsika heloka sy ny anaovantsika soa amin'izay manao ratsy antsika. Tena totra mifanaraka amin'ny toetrako anie le voalaza ao amin'ny Mateo toko 5:7 sy 7:7 e. Zany anolotra takolaka kavy rehefa vo zany ny havanana tsy lalany antsoina antsika zany amin'ny maha-kristianina antsika ka tsy maintsy tanterana mafy azy. Zany tokoa le tao amin'ny nofitro fo ny asy fotoana na le hoe tsy amin'ny alalan'ny herisetra no azonao sakaiza fa amin'ny alalan'ny fitiavana. Misaotra letsy amin'ny torohevitra. Misaotra tsy nisorona komolina. Adidiko ny mamboraka amin'izany eo boky satria zany ny mampinamana antsika. Tombo andalana ny sakaiza tsy nafoian'ny Joany no ilay toetra afakely mahasarika naseho any am-pitiavana. Na ny olona nipetrahany sy ny tsy mba hantra azy aza moa dia vakivava noho izany fahaizany manampy ny manodidina azy zany. Nisy mihitsy aza zazalahy ray nahavatra ny sikotra voankazo tao am-pivarotandreny no mihinany Joany satria tsy ampy azy ny lasopy kely mba nomen'ilay tompontrano anjara sakafony kanefa niasany mafy. Tompotoana raha teo Joany ka teo amin'ilay fotoana nampazoto homana azy iny no nahakeliny sakafony. Any ka nitarainanao izy mazana. Hitan'ny reniny Joseph Blankara mihitsy aza ny fihetsiny zanany nangalatra voankazo kanefa nodinitsita no ny fantany fa hoe omenan'ny Joany zany. Azo lazaina fa noho ny toe-piaina mahateo tisy feno fikirizana nataon'ny Joany no toa nampandroso azy teny ny fiainany. Na dia tandravady hoditra teo amin'ny lalana ny diaviny aza ny fiainam-pahantrana dia fomba samy hafa no nisehon'ny loharam-pahasoavana na ahafahana nandresitosika ny fahantrana. Tonga eo amin'ny kion-dalan'ny tanora rehetra tsy maintsy andinian'ny ho avy ny ary Joany. Amin'io fotoam-pisafidianana io ny tanora no mamariparitra ny tika tao na amin'ny asa na amin'ny lalam-piainana ironana na ho amin'ny tokantena na anambady. Safidim-piainana nironany fony Joany ny pretra kanefa arakaraka ny tombony taona no tsy maintsy niatrehany miandala amin'izany endrim-piantsoana zany mba ahafahany manapa-kevitra sy mandray ny safidy entitra. Nitsampatsapa ihany Joany teo amin'ny akatoky ny 25 taonany. Mbola tao amin'ny klasy humanité tamin'ny volana marsa 4:7 izy no nanapa-kevitra niditra ao amin'ny fikambanan'ny Franciscanina ahafahany mandroso amin'ny lapan'ny pretra. Inona vaovao? Tonga nampandeha tany an-tanàna Mopirata Santo Joany fa te hiditra religioso no ianao. Marina zany neny. Ary tenaiko fa tsy manan-javatra hanoerana an'izany fandriko zany ianao. Zany hoe hiboka hanetrany religioso fa tsy ho pretra tatana paroasy zany raha azoko tsara. Ho mpitoka-monina zany fa tsy fanerasera aman'olona. Ka zany ry neny ny safidy hitako fa aingana hatratrarako ny tanjona mahampiretra. Any ane ary neny mba tsy heta mavesatra ho anao tsony fa tsy ampandoaviny zareo lela volana eo ny Ay. Ny zaza vao rehetra nefa dia mandoa vola daholo. Sady zao koa ry neny. Raha lasa pretra tsotra séculier na diocésaine ka mananjo hitatana samy rery an'izay ananako fa tsy takan'ny religioso hoe manana akohona-piainana dia
tsapako fa ho tandondono rendrarendra sy fiandrandrana arena ny ho aviko. Ny arenany eo ananana be mahasahirany, fiananana firy moa vao maika koa. Eny dinio tsara ampitoniana aloha ny safidinao. Niresaka tamiko mantsy imopera dasany mba anovako ny hevitra satria ianao ny manana toetra mifanentana kokoa amin'ny asany ny paroasy. Hainao ny miresaka man'olona, ny misarika ny tanora, ny mambabo ny fitiavan'olona ka aninona ilevina any an-trano relijiosy any io sady zao koa nolazainy mety hisy ilako anao sy ny fanampianao ny anarina any. Zany ve? Tsy hoe manenjika andreo rahalahako aho izy fa ny lete anjoany any mihitsy tsy mety satria antsahaza azy loatra ny toetrany. Fa le ahoana ary ny hevitriny eny amin'izany? Ny hevitro zao aloha nataoko anao ry joany sady ataovy mazava tsara aminao fa tsy misy tokony hidirany reninao ny safidim-piainana ohatran'izany. Andriamanitra no banjino alohan'ny zavatra rehetra. Tsy mila ninina avy aminao ary joany ary tsy miandrandra amin'inina mihitsy koa. Niteraka nahantra, ny aina nahantra, tiako no maty mantsy. Zaza manao an'izany kosa ry neny. Zany re ary lazaiko anao avy hatrany fa raha tonga pirehitra azy ianao ka sanatria lasa mpanan-karena dia tsy handingana antongona mbaravaranao tsony Tray kosa dia zany tsara re zay tady tsara zay ka heritrereto tsara aloha fa aza dia maika ny andray fanapaha-kevitra zay hevitrao ihany fa eritrereto aho. Inona zany nataoko toa ohatra mampisadaika hatrabe ny any zany teniny eny zany. Dia zay ataonao re hoe teo ary ny neny momba an'izany andinika aloha. Zalako maro andeha mitsy aloha atory amin'izay ka ny alina raha teo mitondra fisainana eo ampelatananao tokoa ry tompo no ametrahako ny fiainako rehetra miaraka amin'ny fiarova masina mare. Arkaiza reto frera be dehibe mitafy akanjo rovidrovitra reto. Mikatsika fiadanana ianao tsy ahitan'izany ato anefinao fa manomana toerana hafa sy trano hafa ho anao Andriamanitra. Zavadalina mikasika ny ho aviko ny finosiny iny nofiko iny. Tataraiko amin'ny gomoly ny raha bitso. Mazava zany lalakombana. Ilozany tanteraka ny hiditra ho relijiosy fa ho banjiny kosa ny ho diosezianina. Nofitainy ny fianarana tamin'ny kilasy retorika ary napetrany tanteraka teo ampelantanan'ny tompony atafidirany ho seminarista. Ilay mopera Kafaso teny Turin izay fantadaza ho mpitandram-panano nanoana safidipony ka nilaza taminy fa rehefa vita ny kilasy retorika dia miditra avy hatrany any amin'ny seminaire izy. Andriamanitra mpitsimboina hoy izy no ampahafantatra izay sitrany aminao. Aza dia manany amin'ny vola hoy ny fanampiteniny fa tsy maintsy isy olona hikarakarany momba izany. Lasa mpitantana-panahy Joan Bosco i mopera Kafaso
izay vao 13 taona monja kanefa manana rim-panahy mahay makahiry ireo mila fanampiana aminy. Dia nisy tsy tapaka tokoa ny olona nanampiarabolany Joany nanome tantsoroka azy ahafahany miditra ho seminarista. Naharitra 2 taona io fianarana filozofia io ary nahazo alalana anarak'izany fampianarana zany mamaimpo ny Joany nandritry ny iray taona noho ny fampandrindresaka nataony Mopera Kafaso. Ny maraina ny alahady 15 oktobra 1979 ary somebitsebo ny olon'ny Castelnuovo anotrina ny fandraisana ny akanjo rebareba mainty alohan'ny hidirana ho seminarista. Dingana pahabe maso ty mandray akanjo rebareba ty omarisy ny maha-olom-piangonana voatokana azy. Ary satria tsy zoviana amin'ny olona tsony kingalahy dia tonga maro izy ireo nanotrina. Ny akamaroan'ny kristiana rahateo no niantoko ireo fitafy lafo vidy nosalorany tamin'izany fandrosoana ho seminarista zany. Rehefa nanomana koa ny fanahako amin'ny fiovam-piainana mifanetana amin'ny zay lalam-piainana hirotsahako. Nanomana fanahanao ahoana ianao anaka? Naka fikasana 7 ary ny no arahako ary mangataka lalandava ny fivavaha Masiny Maria Virginie ao vonjiko. Endry Joany, nisalotra ny fitafian'ny pretra ianao? Mandeha hafaliana mety ho reny rehetra amin'izany. Nefa tsaroa fa tsy ny akanjo no mahatonga anao olo manakaja sy mendrikaja fa ny hatsara-panahy. Enjineny. Raha sendra manam-pisalasalana amin'izay heverinao fiantsonanao ianao ry Joany handray andro any, okare ho fitiavana an'Andriamanitra mba tsy arianao asiny ny akanjo iny fa apetrao eo no eo ihany. Matokineny. Aleoko ny zanako mpamboly mahantra toy izay pretra manao tsirambina ny adidiny. Raha voateraka ianao dia efa natokako ho an'ilay ren'Andriamanitra. Raha nanomboka ny fianaranao indray ianao dia nametrahako hafatra mba ho tia tsara ny reny eo izay renitsika. Ankehitriny kosa dia hiangaviako ianao mba ho azy manontolo e. Nene, sotanao amin'izany rehetra nataonao ahy. Tsy ho atinao kinahovinanao vinany ny lazainao tamiko. Ary mivavao ahy. Eny aka. Namakivaky ny fiainana tao amin'ny seminirany Kiry Joany ka tamin'izany no nahafahany nandiny tena sy nametraka ny lalakizorany. Tsy nankatahaka be fahatan'ny lalàna ny fahamasina tena ny namany toa ny Komolo izy fa nijoro amin'ny maha izy azy arak'izay fanomezam-pahasoavana ananany. Nasaina nikarakara ny zanaky ny mpanany izy fo ny nananotanina ny Turin ny kolera ka tamin'izay no nahatsapany fa voantso hikarakara ny zanaky ny mantra izy. Efa hatrao amin'ny seminaire izy no nahita tamin'ny nofiny oratorio lehibe andraisan'ny tanora ka hikarakarany azy. Namola tena ihany koa i Joany nandritrizay safidim-pahamasina izay satria tsapany fa fironana voajanahary eo anatiny ny mora tezitra. Niezaka izy ny hiara-dalana mandrakariva amin'ny tanora, ny tisiaina eo anivon'izy ireo izay nahitany fahasambarana tokoa. Ho azy tsy natao olona miavaka amin'ny mpiarabelona sy ny ankizy mpanabe izay mazana miseho azo ambony sy mitady fanajana manokana. Notakiany Joany amin'ny tena mpanabe marina ny fahaizany fandray ampahatsorana amin'ny olona biazina. Ataon'izay mihevitena ho mpanabe ahoana moa ny fanampin'ny tanora tsy fantany kanefa tiany ahita fivelarana amin'ny maha olona tena tandrify azy. Tsy ny fahalalana bebe kokoa ny tebotebon'ny tanora ve sy ny mety ho toetrany tsirairay ho izy no lalana ahafahana manampy azy reny bebe kokoa.
hananahako ny lehibe eo amin'ny fomba fanabeazany Joan Bosco tanora teoriana ny fikomina anaty ny ainany teo anoloan'ny fihetsireo mpanabe tao Tsiry izay toy ny miaramila masika atahoran'ny ankizy. Niditra heritaona taoriany Joan Bosco amin'ny lalamahapretry Komolo izay sakaiza-tsipiny Joany fony izy niandra tany amin'ny kolejy. I Komolo no ilay zazalahy namela ny takolany ofelahan'ilay zazalahy mpilasota tao am-pianarana ka narovany Joany tamin'ny hery mampitolagaga. Efa vita ny fianarany Joany filozofia ka niditra tamin'ny teolojia indray izy. Maharitra 5 taona io fianarana io ary izay mirotsaka amin'izany fianarana izany dia mazava fa misotra tanteraka amin'ny lalan'ny pretra mandrakizay. Amin'ny mampianatra teolojia azy, anisan'ny lafin-javatra tsy maintsy hanatavianan'ny fiofanany pretra ny fitoriteny ampahabe maso. Tao Alfiano izy no miangavian'ny pretra mpitondra ny fiangonana anao izany tamin'ny andro fankalazana Masin'ny Marian'ny Rozery. Nahoana mopera mifandrenesanao an'ilay toriteny ka? Tena kanto sady mirindry. Ary inoko fa ho mpitoroteny mahafatra-po mihitsy ianao raha hatr'izay. Fa mba ho azon'ny olona ve nefa aloha e? Tsy be loatra aloha no nahazo azy. Ilay rahalahako pretra iny sy zaho ary ny olona hafa sasantsasany no iveriko fa hanazo ny toriteninao. Day marina. Nefa ne mba tsotra ihany le izy. Eny, tsotra ihany ho ianao satria pretra ianao no miteny sy manao ray toriteny fa ho an'ny saram-baben'ny vahoaka ireny dia toritenin'ny savombona e. Tsy hitan'izay andraisany an'ireny. Zany ve? Tsara dia tsara ny eny manao famelabelarana amin'ny mpandiniana mikasika ny zava-mitranga teo amin'ny tantaran'ny fiangonana sy ny tantara masina. Saingy tsy azon'ny olona izany. Ka dia inona zany no atao? Tsy maintsy ialana ny fomba fanao amin'ny haisoratra amin'ny savony. Ary tsara ny miteny amin'ny fiteny na amin'ny fiteny baritra na amin'ny teny italiana fa amin'ny fomba tena azon'ny vahoaka. Tena azon'ny vahoaka ahoana mopera? Zao hoe, aleo mitanisa ohatra mazava na manao fampitahatsotra sy azo tsapaitanana. Toy izay manao famelabelarana mampatory olona sy mahamona amin'ainazy. Ka fa azoko mopera, azoko izay. Tsarovy tsara Joany fa tsy dia miainy loatra ny olona ka noho izany tsy maintsy taritina amin'ny fitrangan-javatra efa fahitany sy nahazatra azy ny resaka. Ary azavaina amin'ny fomba faran'izay tsotra ireo fotipototry ny finoana. Sotra aloha tena sarobidy ho ahy mihitsy izay torohevitra izany mopera. Marina tena nampiabe bebe mihitsy amin'ny hoaviko. Avy namaky tantara masina Joany sy Komolo sakaizany indray andro. Tsy ny tantara iny. Tena tsara aloha e. Mampitombo are-panahy mihitsy ny lalam-piainana sy ny fahoriana sedrain'ilay olo-masina. Manontany asia kosa ary Joany Ahoana? Tsy lasa olo-masina tokoa ve raha tsy misy asa mampitolagaga nataon'Andriamanitra taminao?
ka ny fahamasinana ary komola dia ny fahadiova-piainana sy ny fahavizatena tanteraka ho an'ny hafa araka ny hevitro safidianana lalana ray ahatongavana any amin'ny fahasambarana mandrakizay io ny la ohatra ny fampijalitena amin'ny fifadikanina ny andray dia ny anokanako manontolo ny fiainako ho an'ireo tanora ny lalana tsapako fa etso amin'ny tombo ahy eny samy mana ny lalany tokory any fa tanjona iray ihany mety tsara tokoa ngamba lety zany hoe mba miverina mba tonga manome vaovao mba ny any akoatra ho an'ny anankiray mbola velona zay mateloha amintsika roa lahy tena am'izay dia mahita hoe tena tody any tokoa ve sa very teny an-dalana hevitra koa zany tena hevitr'olona mihitsy letsy aiza no hevitra koa amin'izay tokoa mbe dia mba fantatra hoe misy ve zany paradis zany satria ka holy raitra ndao ary anao diny sika zao izay maty amintsika roa lahy zay maty aloha eny ka raha sitrak'Andriamanitra dia ho avy ilaza amin'ny anankiray ty an-tany raha toa ka avy izy any paradis na maikilany amin'ny afo be raha iso ary ny tanako diary zay zany ny dinatsika roa lahy zay ny dinatsika vitany amiko rehetra any mandriany tenako marary mafy loatra zany tena tsapako mihitsy lesy fa ho faty aho ka maninona mora nitsorona fa hoe salama tsara ilahy ay marary zay le tsika ry lahy niara-nitsangatsangana na andritra ny adiny ray aza dia mandeha fa eritreritra lavitra loatra letsy tena marina ne zany rejoany raha tonga ny fotoana ifandaozantsika rejoany dia omeo toika aho lesy fa hifavaka ho azy oka letsy ry kombolina zary aza miteny mahery aloha so dia tsy maharaka andray rehefa hiazakazaka raha piky tsy araka ny vazovazy joany anefa ny fandehan-javatra fa tena zava-marina tokoa tamin'ny maraina be ny talata 2 avrily 7:30 Komolo no lodimandry teo ampaminana ny tanany joany vo 20 taona izy tamin'izay orampolony taorin'izay nefa dia indro fa nisy fitrangan-javatra hafahafa Sal. Bosko. Vovonja. Bosko. Vovonja. Tena matahotra zany. Marina tsy aloha hialeto mpandrineto ka marina andeho any amin'ny opera kory zalato tangoriny eto amin'ny opera eto koa ary samy manarihan'le fiateodolo zany tena matahotra ka marina tsy mbola matahotra ohatr' zany ama nao anaka hatramin'le fotoana nilazany komolo ny vaovao tany akoatra ho ady hatran tsy dia salama mihitsy aka
rehetra veriny ka dia andoa isaky ny mihinan-kanina sady tsy mahita toro mihitsy amin'ny alina. Fangady efa naharitra mihitsy zao tsy fahasalamanao zao anaka. Dia izao ve ianao vao mampilaza hoe tsy salama e? Ka tsy te anakorotana anao ary neny a. Efa 2 volana ny ary neny tsy niala teto am-pandriana tety. 2 volana? 2 volana. Orjoanya, dia za mihevitra fa mifofotra mafy amin'ny fianaranao ianao. Hay narary. So ihany azy zany fa raha vao nandrianao hoe tsy salama dia tsy nahatandamba mihitsy. Saotra ry neny. Aka zao ry anaka, tsy fahampitsakafo ihany ny makarary. Zay efa zay ny fomban-drazantsika amin'ny fahalalana fa hoe tsy fahampitsakafo ny makarary ka dia ny fanafodiny ny mihinan-tsakafo ka nitondra ka tsy maintsy mitondra an'ity ahy nitondrako mofo topaina ray lehibe sy tsy vaiantitra ray tavoangy ianao ndraso aloha karakareko kely ny zanako aiza ve zangy neny tsy mahatelo zao azy ao fa ao te handosady aza. ao e ao any ao e aposiposeo re aposiposeo. Hoany re aposiposeo mihitsy fa io nge mety aminao e. Tsy mandoa zany tsony ianao e. Tsara malahelo zao neny raha tsy mihinana man'izany tena te handosa. Tsara ve? Le fofony le mafotsiny. Ao re io hoany ary re izay fotsiny ve no hoany. Hoany re anaka. Ataovy any ambava haingana ianao. Zay tanao fa mihinana tsara ianao. Tonga dia arao divay aloha. Isaky mihinana mofo ianao dia arao divay. Zay anie mety aminao e. Misaotra nena. Mbola matory be fony. Ay neny. Toromaso zany ry neny. Natory to ohatra sitrana zany. Ka na ny torimasonao nandritra ny 2 alina sy 4 andro misesy ve dia tsy izy vokandro joany 2 andro? Tao ianao dia tao dia natory tao tsy mifo mihitsy. Ka marina tena sitrana ry neny. Zany ve? Marina tsy malemilemy ohatra ny teo aloha tsony. Tsara zany anakako. Azoko mihitsy ny aiky izany ka. Tena farafody mahagaga mihitsy le mofo sy divay nentinao ry neny. Sady laninao daholo. Le mofo be anankiray izy 1 litra ni le divay nentinao iny. Inohaninao somatsara. Lany tsisy ambony tsony mihitsy. Zaza mba gaga koko. Ry nga moa dia tena mihetsiketsika be ohatr'izao fa hoe sitrany. Tena sitrana ao. Mijanona ihany aloha eo am-pandriana ka. Fa tsy nino avy ianao e. Joany ianao nalemilemy ohatra ny taratasy za tonga teto ka mitandrema ihany aloha ka. Tsy maintsy hanetsika ny fotoana rehetra very nandritra n'izay naharariako izay ary neny tsy maintsy vitako ny fianarako. Mahafinaritra ery izany. Dia tena sitrana tokoa fa dia mihenjakenjana.
nanao zay farahiriny joany nilofo tamin'ny fianarana no nisitrana. Nangataka ny amitany fianarany rehetra azy izy nandritra ny fialam-boly lehibe. Tamin'ny taona 1790 tafita ny soamantsara ny fanadinany ka afaka nandroso tamin'ny laharan'ny sodiakra izy. Dingana lehibe eo amin'ny fiainan'ny seminarista anankiray ihany koa zany mandroso sodiakra zany tamin'ny andron'ny Joan Bosco satria fotoana fahatapahan-kevitra androso pretra sady fanaovana ny voady lehibe anokana tena tsy hanambady mandrakizay. Nivadika teny ny volana maro nitambatra ho taona. Tamin'ny 5 Jona 1990 ndroso tamin'ny laharan'ny mpisorona avo indrindra izy. Lasa mompery Joan Bosco ary nanavanana ny olona kokoa ny antso azy hoe Don Bosco. Nandritra izy nanao fiatahana masina talohan'ny nirosono pretra no nametrahany fikasana sify no volavolainy ampiavaka ny endrika mahapretra azy. Anisan'izany fikasana sify zany ny hoe ampiasa amin'ny fomba entitra ny fotoana rehetra ananana, vonina mandrakariva izaka ny zavatra rehetra ary hiasa sy hanetry tena amin'ny zavatra rehetra raha vao mikasika ny famonjem-panahy. Ny fitiavana sy ny alemem-pananana ny Masinda François de Sales no hitarika azy amin'ny zavatra rehetra. Andro fahadimy nandrenesanareo ny feon'ny Vero, Régis, Arsène, Patrice, Tinaingo, Jean-Claude, John, Émile Claude, Tovo, Eva, Paul-Louis, Mimi, Hervé, nototosainy Vero David Rasoamanana, teo amin'ny sehatra teknika Tovo sy Jean-Jacques.